Aleloia, hidiran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy. Ivavaka isika Andriamanitra ray malalo amin'izao ora sy fotoanan'ny sabata izao, raha iankohaka eo anatrehanao ny vahoakanao ankehitriny, dia manatreha ity fotoana ity Jehovah mba ho fitahiana ho an'ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy izao fotoana rehetra izao, ary ho ankasitrahana eo anoloan'ny seza fiandriananao. Hiteny aminay ary ianao, koa dia mitenena Jehovah araka ny haben'ny famondram-ponao, fa hiaino izahay mpanomponao. Misaotra raha eo. Amen. Ry namako, ny lalana voasoroka tokoa no mora izorana, ary ny akanjo voapasoka mendrika isalorana. Fa nataon'Andriamanitra tsara lavitra noho izany ny sabata, mba ahafahantsika mitsahatra sy mamahatra eo an-tongotry Kristy. Koa manatitra ny araba madinidinika sy ny akory fantom-pantenana ho anao, izahay avy eo amin'ny fiangonana Nosy Be voalohany, distrikana Nosy Be. Raha toa nefa ka misy manana olana na tsy salama, dia hitahinao manokana ny Andriamantsika amin'izao sabata masina izao.
Ry namako malala, amin'ity fotoana ity dia manentana anao aho mba handray ny baibolinao ka hanokatra izany ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 1:20 ka ny 1:20 ary tohizantsika koa izany any amin'ny epistiliny Jaona voalohany dia ny toko 2 ka ny 5:12 dia mitsamikina kely amin'ny 17:20 isika. Averiko ny bokin'ny Salamo no andeha hovakintsika dia ny 1:20 dia ny 1:20 ary apitsika izany ny ary amin'ny epistiliny Jaona voalohany dia ny toko 2 ny 15:12 sy ny 17:20. Ary rehefa nahita an'izany ianao ry namako malala dia andeha aritsika samy miaraka hamaky izany tenin'Andriamanitra izany manao hoe fa izy andidy ny anjeliny ny aminao mba hiaranao eny amin'izay rehetra alehanao. Ny amin'ny epistily indray dia toy izao ny fivakiny epistily voalohany toko 2 ny Jaona dia ny toko 5:12 toko 2 azafady dia ny 15:12 sy 17:20 manao hoe aza ty azao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavany ray. 17:20 ary mandalo zao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Eny ary andaontsika hivavaka amin'ity fotoana ity. Ry Andriamanitra rainay masina indrindra izay ny an-danitra ao, Andriamanitra fitiavana sy be famindrapo, koa ankehitriny dia mitalao aminao izahay engane ny habeny indrafonao eo aminay mpanomponao mandrakariva. Misaotra Tompo satria niaro anay ianao, nomba anay ianao ka eto dia mifona tanteraka aminao izahay satria tsapanay fananana tsy fahamendrehana koa afao mba afa-pahotana diovy mba hadio tsy hanatsina eo aminao. Ka amin'izao andronay sisa zao Tompo dia ianao ny hombanay ny tantana ny fiainanay mandrakariva ka raha misy namanay tratrany tsy fahasalamana dia ianao Tompo ny dokotera ambony indrindra afaka hitsabo sy hanala ny fanaintainana ho anay tsiraray avy. Misy koa manana olana afao ny olana satria nefa ny teny izay angina fanao niady ho anay ka raha ianao no hiady ho anay ary izay manana fanantenana dia hivoaka mpandresy izahay. Kehitriny raha hitondra ny teninao ny mpanomponao dia sokafin'ny molony ka asio Tompo malalo mba hiteny ny teny avy aminao tokoa ary izahay mpieno dia mba nisofinay koa kasihanao mba halady haheno ny tena afatra avy aminao. Dia mino izahay ary manantena fa ho tanteranao aminay tokoa ny teny fikasana hoe hombanay ianao, hitay anay ianao ary hitantana ny fiainanay ianao. Koa dia ampahirezo izahay mba hitoetra mahatoky anao mandrakariva. Tonona sy angatana aminaran'ny Tompo Jesosy Kristy izany. Sunawake
Toga eo amin'ny fotoana fanompompivahany fanatitra sy ny ampahafolony isika izao. Asaiko anao mba hijery ny baiboly ary hamaky izay voalaza ao amin'ny Lioka toko faha 12 dia ny andininy faha 7-20. Filazantsara nosoratan'ny Lioka toko faha 12 dia ny andininy faha 7-20. Zao no voalaza. Zao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony kapohana azy dia ho kapohana kely, fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitahirizina be dia bebe koa no adinina aminy. Tantara anankiray no hoentiko amintsika, tantarana tovolahy antsoina hoe Fabian. Ity Fabian ity dia mbola mpianatra ary nahazo vatsim-pianarana tohana avy amin'ny zokiny izy indray andro, mialoha indrindra ny fanadinana. Rehefa nandray ny vola izy dia tsapany hoe ny oatra tsy araky ny zavatra tokony nietreretiny ho andrasana ny vola azo. Tamin'izay fotoan'izay dia nanapa-kevitra izy hoe handeha hanokana ny ampahafolony mazava ho azy, ary nanomana ihany koa hoe hanao fanatitra ny ampahafolony faharoa zany. Tamin'izay fotoan'izay dia tonga mihitsy ny namany mpiara-mianatra aminy io dia nahita azy nanokana ny vola ary napiditra izany tao anatin'ny valopy anankiray. Dia hoy zareto namany hoe ahoana iny vola iny? Dia novaliany Fabian hoe ataoko fanatitra ity ho an'i Jehova. Rehefa niteny an'izay izy dia hoy zareo namany hoe angaha tsy fantatra hoe mbola mpianatra ianao, tsy mety ve raha kelikely no ino no atao? Dia hoy izy namaly tsotra hoe tsapako, ny fitiavan'Andriamanitra lehibe noho izany tsy ataoko ambanin-javatra ny fanolorana fanatitra ho an'i Jehova. Taoriana kelin'izay fotoana ny fampiresahana izay narary Fabian tany am-pianarana io ary nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana mihitsy. Rehefa nanao ny fandiniana ny dokotera dia tsy nahafantatra, tsy nahita ny sotraretina mihitsy hoe inona ny mahazo azy. Tamin'izay fotoan'izay dia nahafantatra ny mpitsabo rehefa nifampiresaka tamin'ireto namany reto fa ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana Fabian. Dia hoy izy hoe ary rahan-tsaina ny mahazo azy. Taorian'ny fotoana iny zany dia nanomboka sahirana izy satria tsy misy fotoana tsy afaka makany am-pianarana. Rehefa tena marary izy satria tao anatin'ny herintaona mihitsy no ny aretany an'izany aretina izany. Dia rehefa mba tsaratsara indray izy tsy dia marary dia afaka makany am-pianarana manao ny fianarany. Tonga tokoa ny fanadinana. Raha ny fanahiana na namany aza dia nanahy hoe tsy tokony afaka hiatrika ny fanadinana izy satria be dia be ny zavatra banga zany tamin'ny fianarana izay nataony. Kanefa ny zavatra nahagaga tamin'ity fotoana ity rehefa nojerena ny laza adina dia ilay zavatra nianarany, zavatra efa nataony nandritra ny fotoana nahasalama azy, nazony fahasalamana tsara no niseho tamin'ny fanadinana. Ary mazava ho azy fa nahita fahombiazana izy, afaka soma tsara tamin'ny fanadinana izay natrehany izy. Ny tiana tenenina amintsika dia izao hoe Andriamanitra io dia tsy manadina ny fahatokiana izay ataonao ary mamaly soa ny amin'ny fahatokiana izay ataontsika, asehontsika eo aminy. Mety tsy ho tahaka ny tantaran'ny Fabian no holalovanao, ary mety tsy hoe hahazo valim-pity eo no eo tahaka anazy ianao. Mety tsy ho azontsika, tsy ho azonao amin'ny fotoana izay heveranao hahazo azy mihitsy aza ny valisoa izay omen'Andriamanitra anao, fa matoki fa ilay raintsika be fitiavana dia mamaly soa ary mampanantena valim-pity lehibe dia ny fiainana mandrakizay. Ny tombany hitahanao raha hiomana hanolotra ny fanatitra ianao ary hanome ampahatokiana ny ampahany masina izay efa natokana ho azy. Hivavaka isika. Ray tsaro misaotra anao
ny amin'ity fotoana ity zay ahafahana mifampatsiaro ny amin'ny tokony anatanterahana ka ny fanatitra misotra satria fantatra fa ianao dia mahatoky amin'ny zavatra rehetra ampio zay mba ho mahatoky any koa hiara-iasa aminao ary ny fitahinao ane ho ataonao aminay tsiraray avy ampio zay mba ho mahatoky ary ho mpiara-miasa mahatoky anao hatrany mandra-piavin' Jesosy amin'ny rao lanitra anaran' Jesosy amen. Miarabana ankizy kely rehetra indray amin'izao sabata masina izao. Ny tantara hoentiko amintsika androany rankizy dia nampitondraina ny lohateny hoe Inazy kely manana mpiaro. Inazy kely manana mpiaro. Ankizy vavikely 7 taona Inazy kely. Dia ny zavatra tena atahoran'ny nazy kely indrindra dia ny ao anatin'ny maizina. Fa tsy izany ihany fa matahotra ihany koa izy na izy rery ny ao an-trano na mandeha ny ivelany eny izy miaraka amin'olona maro izy dia matahotra foana izy dia mitomany dia mikikika. Dia indray andro anefa rankizy nisy conférence natao ho an'ny ankizy
teo amin'ny toerana nisy any Nasikely. De nandeha ny andro telo voalohany tsy sa nandeha i Nasikely rakizy satria matahotra eo anivony ankizy. De nandeha ny andro fahaefatra de mbola tsy nandeha ihany i Nasikely. De gaga izy nefa rehefa voandrava ny olona tao amin'ny conférence tondra pombo kely daholo. Fa nga misy fizarana pombo ilay conférence hozy izy Nasikely. De nieritreritra izy, za koa ohatry mba te hahazo pombo. Aleo hiteny amin'ny dada sy neny de rehefa velan'zareo de andeha hamonjy an'le conférence de amin'izay mahazo pombo koa za. De nangatadalana i Nasikely tamin'ny dada sy neny. De rehefa nahazo alalana izy de niomakomana nanomboka amin'ny efatra sasany de efa tendry robe anaovako de teny kiraro anaovako de ty baiboly hoentiko fa andeha hamonjy conférence de tonga ny amin'ny 5 de natao ny lamba, natao ny kiraro, nentina ny baiboly de lasa i Nasikely. De rehefa tonga tena amin'le toerana anaovana conférence de gaga izy fa kay ankizy daholo teo amin'le conférence. De mba mipetraka izy. Rehefa mipetraka izy de nandeha ny fandaharana. Nahafinaritra daholo ny fandaharana. De iny fa nisy chef-taina iray andeha hitory teny. De rehefa nanomboka nitory teny ilay chef-taina de nanontany izy hoe izy aminareo rakizy no matahotra rehefa ao anatin'ny maizina, na hoe rehefa mandeha irery, na hoe manao zavatra, de na hoe hiresaka aman'olona. De nijereny Nasikely eo manodidina. Oay, toa tsisy manangan-tanana mihitsy ilay ankizy. Za kosa aloha mba tsy hanangan-tanana fa za matahotra. Aleo izany samy eto daholo aloha. De tsy nanangan-tanana rakizy i Nasikely. De nitohizan'ilay chef-taina ilay toriteny. De tsy mifantoka intsony Nasikely satria mbola teo hoe za te hafantatra hoe inona ny vahaolana omen'ilay chef-taina nefa tsy nanangan-tanana. Aleo rehefa mirava de anotaniako manokana izy. De rehefa tapitra ny toriteny nentin'ilay chef-taina de nandeha ny rafaneva de avy eo natao mivavaka. Rehefa vita mivavaka de nirava ny conférence. Rehefa nirava ny conférence de lahatra toy ny mahazatra ny ankizy lahatra fizarana bonbon. Fa i Nasikely kosa tsy nandeha lahatra teny izy. Lazaiza moa ilay chef-taina teo. Itsy izy itsy e. Andraso andeha hiazakazaka eny andeha hanatona anazy. De rehefa tonga i Nasikely teny amin'ny chef-taina. Chef-taina de hozy izy ilay chef-taina. Ahoana ry se? Tsy sany chef-taina fa tamin'any tany teo chef-taina de tsy sa nanangan-tanana mihitsy fa menamenatra sao de amezan'ny ankizy. Fa izy aloha ny anarany se? Hozy izy ilay chef-taina. Nahazo ny anarako. Hitan'ny Nasikely. Zao sika de manana mpiaro. Andriamanitra naniraka ny anjeliny hiaro antsika tsirairay avy. Marina ve izany chef-taina? Ie, marina izany ka. Mandaingo chef-taina za rehefa amaizina de matahotra be fa sao de misy ihany de nefa tsisy mpiaro mihitsy. Nitondra baiboly ve aloha Nasikely? Ie, ito ny baiboliko ito ozy izy Nasikely. Ao ary, vakio ny ao amin'ny Salamo 1:120. Vakio ny ao amin'ny Salamo 1:120. Hitan'ny Nasikely ve? Ndraso vetivety aloha. Hitako le izy. Ao ary, vakio ary hoe Salamo 1:120. Fa izy andidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Misy anjely tokoa chef-taina. Hitanao izany hozy izy ilay chef-taina tamin'ny Nasikely rakizy. Tena manana mpiaro tsika. Ie, chef-taina. Misaotra betsaka chef-taina. Ie, misaotra betsaka ny Nasikely. Zay, velomy chef-taina. Velomy Nasikely. Tena ho tany hatrany Nasikely rakizy. Rehefa tonga tao hatrany nefa
natony jiro. Rehefa natony jiro dia saika itao maninona azy kely. Tetadidin'ilay volaza tao amin'ny salamy faraika amin'ny sivifolo na dimy faraika ambin'ny folo. Ay moa za fa manana mpiaro. Aleo hipetraka tsara dia ho atoky tsara an'Andriamanitra fa tena hiaro anahy ilay anjeliny iray. Dia mipetraka inazy kely. Dia gaga dada Sineny. Hoay, fa nga moa tsy efa tonga inazy kely teo e. Eo izy dada. Fa toa tsisy ankizy mitomany. Ndao aloha jerena fa tsy hay indray zany izay nataony ao. Dia nandeha nijery anazy kely tao an-trano i dada Sineny. Rehefa tonga zareo dia jerena. Io nazy kely mipetraka e. Hoay, fa maninona ianao? Hozy izy dada. Mipetraka dada. Fa nga tsy tomantsony hozy izy neny. Tsy hitanareo fa manana anjelim-piaro aho. Dia tsy atao-tahotra intsony ninona ataoko n'aiza misy anao anatin'ny maizina na andeha n'aiza n'aiza e. Dia manana anjely aho. Dia faly dada Sineny rehefa naheno an'izay nitenenina azy kely izay rakizy. Dia ho tapahako hatreo ny tantara rakizy fa izao ihany koa nomen'Andriamanitra anjelyntsika hiaro antsika. Dia n'aiza n'aiza ny aleantsika, n'aiza no misy antsika, na irerisika na miaraka amin'olontsika, na inonina nataontsika, na ao anatin'aizintsika, dia tadidio mandrakariva fa manana anjely mpiaro antsika isika. Zay ary no tantarantsika rakizy fa andeha hivavaka isika. Vavaka antsika, zainay tsara sy masina indrindra izay nan-danitro. Mbola faly misaotra anao izahay fa omenao tantara mahafinaritra izay mampatsiahy anay fa manana anjelim-piaro izahay. Izany no iriko sangatako aminaran'i Jesosy. Amen. Izao nataovy an-tsaina zao no hafatrafatra eto an-tany dia mandalo sy miserana avokoa lanitra tsy atakalo tena soa milomino nalazaina fa hoe tonga lafatra dia izao nataovy an-tsaina zao no hafatrafatra eto an-tany dia mandalo sy miserana avokoa lanitra tsy atakalo tena soa hafaiany laino manino asoana dia laiany ambanitrany paradisa vaova tsisy senso sy toloko feno hasamarambe Sireni fuku, sajikyuya na manje. Hafayani, lenu mani mwesona. Kela ya manijani, paradisa vauva. Sisi sensu situluku, fenu hasa marambe. Marina sireni fuku, sajikyuya na manje. Tsikiti Fatima hateuna Jalmita haminashi Kuwa veji kwetu fona Naiza misiana Fanita niza vapona mujana Siuela ulevuna Ititani tsikiti Fatima hateuna Jamita haminari Kuwa veri kwetu fona Naiza misiana Vanita niza vapona murala Hafayani Lainuma
Ry havana malala, ny fampitandremana nomena ny Hebreo ny amin'ny mahazava-doza ny mampitovy tena amin'ny jentilisa dia ny entitra dia entitra sy mazava tahaka izay nandidina ny kristianina mba tsy hanaraka ny fomba sy ny toe-panahy fanaon'ny ratsy fanahy. Ny mpianatra Kristy ihany koa dia tokony hisaraka amin'ny mpanota ka ny anisy soa azy ihany no antony ahazahoany mikambana aminy. Jesosy mihitsy no niteny ary milaza amintsika manao hoe aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Andeha anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Ray masino, andray ny teninao zahay ary aoka ny fanahinao masina hikasika ny fonay, hanazava sainanay, azahoanay mahalala ny sitraponao. Amin'ny anaratsoanao Kristy no anonana ny vavaka. Amen. Ry havana, amin'ity androany ity dia te hitarika anao te ampitodika vetivety ny sainao mba hanompo ny masonao ny tantara zay mitantara ny diaben'ny zanak'Israely, diaben'ny zanak'Israely zay niala tao amin'ny fanandevozana avy tao Egypta. Ny bokin'ny Exodosy no milaza ny amin'ny antsipriany izany tantara izany, dia ny tantara ny fanafahana zay manokatra ny saina amam-panahintsika ny amin'ny fitariana mahagaga nataon'ny Jehova tamin'ireto vahoaka manokana ireto. Ny bokin'ny Exodosy no milaza izany antsipirian'ny fahafahana izany. Ary raha vao manokatra ny baibolitsika mihitsy ny aza isika ka manokatra eo amin'ny bokin'ny Exodosy dia ahita lohateny mazava tsara hoe Exodosy na fahafahana. Kanefa ny izany toe-javatra izany, ny diaben'ny fahafahana izany raha toa ka omena lohateny tsotra izany tantara izany, dia azo antoka fa ao anatin'ilay tantara mampihetsi-po ary mampitebiteby, mahalasa saina, ilay diaben'ny fahafahana zay tantaraina ao amin'ny bokin'ny Nomery. Ry havana malala, rehefa mamaky ny Nomery toko 7:30 tokoa isika dia izao indrindra ny voalaza ao, manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 5. Ary zao no nandehanan'ny zanak'Israely zay nentin'ny Mosesy sy Arona nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta araky ny antokony, dia nisoratan'ny Mosesy ny nialany araky ny nandehanany araka ny didin'i Jehova, ary zao no nandehanany araky ny nialany. Niala tao Ramsesa izy tamin'ny volana voalohany, dia tamin'ny andro 15 tamin'ny volana voalohany no ny ampitson'ny Paska no nivoahan'ny zanak'Israely tamin'ny tanana avo teo mason'ny Egyptianina rehetra. Fa ny Egyptianina mbola nandevina izay efa novonoin'i Jehova teo aminy, dia ny lamato rehetra ary ny andriamaniny dia notsarain'i Jehova. Ary no niala tao Ramsesa ny zanak'Israely dia nitoby tao Sokota. Hitantsika amin'io toko 7:30 io ry hava-malala fa mitanisa hatrany ny dia zay nataony zanak'Israely ny andininy manaraka rehetra, dia milaza mazava hoe ary no niala teo izy dia nitoby tao ananiny. Dia hatr'izay hatrany no fomba fitantaran'ny Nomery. Niala teo ananina dia nitoby tao ananina. Fa rehefa
mamaky isika any amin'ny andininy 7 sy ny andininy 7 dia mifarana ny fitanisana. Zao ny zavatra voalaza. Ary noho niala tamin'ny tendrombohitra Barima izy, dia nitoby tao Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrifiny Jeriko. Ary nitoby teo amoron'ny Jordana izy hatramin'ny Bety Jesimota ka hatrany Abela Sitima teo Arbota Moaba. Ry hava malala, mifarana hatreo ny fitanisana n'ilay hoe niala teo izy dia nitoby teo ananiny. Raha tsorina sy fitinina zany dia toa mifarana hatreo ilay diabe ny fahafahana. Kanefa eo amin'ny andininy 15 dia miresaka mazava Andriamanitra manome ny toromarika izay omen'Andriamanitra ny vahoakany. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy teo Arbota Moaba, teo amoron'ny Jordana tandrifiny Jeriko, ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo, dia horoahinareo eo anoloanareo ny mponina rehetra amin'ny tany. Raha jerena izany sary zany dia mazava ny resaka ambara ny tenin'Andriamanitra. Raha atao indray mijery zany dia tapitra ilay diabe ny fahafahana, zay diabe natao nandritra ny taona maro, tapitra fa miditra eo amin'ilay lova, eo amin'ilay tany nampanantenaina ny zanak'Israely, zay holovainy zay nampanantenainy Jehova azy ireto vahoaka ireto. Saingy izao, rehefa mamaky ny Nomerito 4:30 isika, manomboka eo amin'ny andininy 1 sy ny manaraka, dia izao ny fanambarana. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mandidia ny zanak'Israely hoe raha tonga any amin'ny tany Kanana ianareo, dia izao no tany izay ho azonareo holova, dia ny tany Kanana araka izay faritaniny avy. Ry hava malala, rehefa miverina isika mijery ny Nomerito 4:30 ka ny andininy 7 sy ny 7 dia teo Abela Sitima no ny faranan'ilay diabe, ary miala avy eo dia ilay lova nampanantenaina dia tsy ninona izany fa ny tany Kanana. Abela Sitima, ry hava malala, dia toerana izay nitobian'ny zanak'Israely, nitobian'ireo vahoakan'Andriamanitra, zay tany anankiray tondra-dronono sy tantely, tondrahan'ny on'ny Jordana ka nampilenodenoka ireo alan-drofia, ireo alan-drofia sy ny hazo akasia zay naniry nanamorona izany ony Jordana izany. Toerana mahateo ty, nanana ny toetany sy ny toetrandro azo iainana tsara, na ny hafanana na ny hatsitsika ny andro, dia mahavelombolo ary nambara fa tany tondra-dronono sy tantely izany, ary azo iainana tsara ihany koa. Eo no ilay toerana Abela Sitima, ony Jordana sisa no indray mandingana, dia eo amin'io toerana io no ahatazanana sahady any Kanana, ilay tany nampanantenaina olovan'ny zanak'Israely. Rehefa malala, indray mandingana, rehefa tapitra ilay diabe ny fanafahana, indray mandingana dia ho tonga ao amin'ilay tany Kanana, tany tondra-dronono sy tantely, tany nampanantenainy Jehova olovan'ny vahoaka, dia ny vahoakan'Andriamanitra, ilay vahoaka nofidiny. Fa te hisarika ny sainao aho hoe inona no zavanitranga, inona ny zavatranga sy ny seho rehefa tao Abela Sitima ny vahoakan'Andriamanitra. Abela Sitima hoy aho, ilay toerana efa tsinjovana ny Kanana, idirana
ho ao amin'ny tany Kanana. Dia ao amin'ny Nomery 5:20 dia hitatsika ao ny toe-javatra nitranga. Fa manomboka eo amin'ny 1 dia izao no fanambarany ny soratra masina. Nomery 5:20 ny 1. Ary nitoetra tao Sitima ny Israely, dia niatomboka ny jangajanga tamin'ny zanakavavy Moabita izy. Fa ireo nanasa ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonoiny no fanatitra ho an'ny andriamaniny, ka nihinana ny olona sady niankoka tamin'ny andriamaniny. Dia niray tamin'ny Balapeor Israely, ka nirehetra taminy ny fahatezeran'i Jehova. Rehefa malala hitatsika teto fa eo amoron'ilay tany nampanantenana ny vahoakan'Andriamanitra. Sanginina ny zavatra nitranga, nolavon'ilay taridalana sy ny toromarika nomen'Andriamanitra. Niala tamin'Andriamanitra izy fa nikambana tamin'ny bala, ary nijangajanga sy ny ray petsapetsa nanao marimaritra iraisana tamin'ny Moabita tompotany. Dia mazava nylazainy ny soratra masina. Ary nitoetra tao Sitima ny Israely, dia niatomboka ny jangajanga tamin'ny zanakavavy ny Moabita. Ny firaisana tsikombakomba, ny marimaritra iraisana, ka nampandraisana ny fanaon'ireo Moabita, ka nahatonga ny fahavoazana be, satria nirehatra ny fahatezeran'i Jehova. Rehefa malala amin'izao vanim-potoana misy atsika izao, ilay kananan'ny lanitra izay andrandraitsika, ilay kananan'ny lanitra izay misy ny sorehetra, tsy misy ranomaso, tsy misy fahafatesana, tsy misy fanaintainana, izay nampanantenain'Andriamanitra olovatsika. Tsy hisy vanim-potoana hafa intsony, fa izao ny vanim-potoana farany. Dia hiditra ao Kanana isika. Izay tany aloha rehetra dia toy ny diabe ny arahantsika nanao, diabe ny fahafahana, satria te hanafaka sy anao Andriamanitra, te hanafaka anao Andriamanitra, ary te hampiditra anao ao amin'ilay tany tsara honenana indrindra izy. Saingy izao, tahaka ny zanak'Israely tao Sitima, nijangajanga niaraka tamin'ny zanakavavy Moabita. Fanontaniana lehibe mipetraka. Tsisy vanim-potoana hafa intsony rehefa malala, tsisy vanim-potoana hafa intsony, ka tsy azotsika manao ny andraso lava, fa tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra izao sy anao ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ireo fahazaran'ny fiainana? Inona ireo fahazarana izay mety mamatotra anao ka tsy azahoanao ny lovana mpanantenaina, ka ireheta ny fahatezeran'i Jehova aminao? Rehefa malala amin'ity androany ity, dia te hiompeo amin'ny mpaminany Amosa, ilaza aminao mivatana ao amin'ny Amosa 4:12 manao hoe: miomana iaona amin'Andriamanitra ao ry Israely eo. Ianao ilay ampandovain'i Jehova, ilay tany nampanantenainy. Ao amin'ny Jaona 3:12 ny 1:20 dia misy toe-javatra tantara anankiray izay tsaroana eto am-pamaranana ity hafatra ity. Zao no fanambarana: fianarana no nomeko anareo Jesosy, mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Inona nefa nataon'i Jesosy taminao? Inona no niteneniny taminao? Ary inona nefa nampianariny ianao? Ary eo amin'ny 1:20 dia izao ny zavatra nitranga: rehefa nilaza izany Jesosy, dia nangorohoro ny fanahiny, ka nanambara hoe izy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy. Inona ireo fahazaram-piainana, fahazarana sy ny toetra izay mamatotra anao kanefa midika fa hamadianao an'i Jesosy amin'izao vanim-potoana izao? Ny famadianao an'i Jesosy dia azo antoka fa tsy azahoanao miditra
ao amin'ilay tany nampanantenaina. Rehefa malala, eto abela sy tia vanim-potoana moderna isika izao. Indray mandingana dia azo antoka ny tany nampanantenaina. Saingy aoka ny faniriko indrindra dia ny anoloranao ny fiainanao ho an'Andriamanitra. Anaovanao ny sitrapony mba tsy rehitra aminao ny fahatezerany Jehovah. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra ny amin'ny teninao, mampianatra, mitary-dalana anay, ka manoro lalana anay ny amin'ny anatanterahanay ny sitraponao. Mifona aminao zahay tamin'ny lasa rehetra. Fa ny amin'izao sisa izao dia aoka ny fanahinao masina, hitary-dalana anay mandrakariva, ka mba tsy ho very maina ny fotoana lasa rehetra. Ny fahatezeranao tsy hirehetra aminay, fa ho voatahiry ho zanakao zahay, ary andova tokoa ilay tany nampanantenainao. Apetraka eo ambany fitarianao ary ny fiainanay manontolo, ka ianao mihitsy no anapaka anay. Dia ny sitraponao Tompo no sitraponay. Amin'ny anaratsoanao Kristy no anonana ny vavaka. Amen.